atsonjay miatra amin'ny triple A dispaika tanteraka ny mpitondra fanjakana hoy ny Filomarka Ravalomanana. Tsy fahafahana mamory olona mihoatra andronjato no foanana avokoa ireo fiampisehoana saika atao 30 ka hatramin'ny 50 tapitrisa ariary ny vaty antoka. Varea vs Ethiopie Niger, ho maro ny mpilalao tsy ho afaka hiatrika ny lalao. Tokolasy sy tompoko vavy ampanajana sy ampitiavana indray ny tsidihako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity. Tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-bavao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny toekarena avy hatrany ary no antsika misantatra ny fiarahana amin'ity ariva ity. Nandritra ny fandarana miara-manonja omaly izay nivanianan'ny Filomarka Ravalomanana dia namaly ny resabe mandeha momba ny orinasa triple A tenany. Nandindin'izay ry eo amin'ny sary sindra-tsary ny toky Ramarola. Efa taonany maro no nisy ny atsonjay tamin'ny orinasa triple A sainga ny volana Aogositra 2024 no tena niariary ny atsonjay niatra tamin'izany orinasa malagasy izany. Tao anatin'ny krizy mafy noho ny valana retina coronavirus tamin'ny taondasa iny indrindra no mbola nanampitrotraka nanakatona orinasa malagasy izay nampiasa olona narivo ny mpitondra fanjakana. Tsy nitsahatra teo anefa ny atsonjay izany fa nihitatra tany amin'ny faritra hafa ny fanampitehana ny orinasa malagasy. Lazaina tamin'le izy fa hoe misy antony ara-pahasalamana, raison sanitaire filazana azy. Ny Premier ministre nilazana zany tamin'ireo le maso ivo hoe inona ny antony, za matsy tany amin'ny Union européenne sy tany amin'ny roa africaine hoe mba jerevy hoe inona fandeha ty hoe tena misy antony lehibe. Dia nilaza izy kanjo no meko andreo le valiteny avy any tompony andraikitry ny triple hoe ameo aty mihitsy le taratasy milaza hoe akatinareo satria le existence nareo amin'le toerana, le certificat d'existence, ny tsy ara-dalàna ny ino ty izy ny fanaraha-maso ny ara-bolanareo ny taxe hoe tsy misy antony. Nefa tao anatin'izany fotoana zany le hoe tsisy azo atao mihitsy ny contrôle financier atao amin'ny orinasa satria tao anatin'le anytsika tamin'ny ataona iny tsy fantatro na 9 volana araka andresahanao na 10 volana fa dia za mahita hoe tsisy ilana azy tsony nareo fa nareo triple io nge tsy anay fa hoy izy hoe président ianao mbola tsy afaka manodina an'izy fa etatelo io ho ampiasainay diso matetika ty fitondrany ty diso adresy foana. Dia mifanazava tany zareo nilaza hoe haiko tondrany tsy anazy io, tsy anay io idio any alaiko na zao ny taniko sy ny fananako tsy avatra tsy anay io. Dia zareo laza nareo manelingelany zany nareo mandeha any. Dia mpanaovana an'izay zany hoe ka izy nge tsy miankina aminay fa miankina amin'ny fanjakana. Dia mifanarana nareo amin'ny fanjakana fa za tsy malala an'izany. Ty teny aminareo zany hoe reto fanjakana reto indrindra fireo le mpitaketra ireo tsy mboatra ny zaka iosy. Tena tonga dia manao didiny be sany fotsiny tsy maintsy zao dia akatona. Dia firy amin'ny 1,200,000 1,600,000 eo zany zao ny asa very. Dia ireo le gem sy an'ireo milaza hoe mba jereo mampandeha firenena anankiray le olona ny moteur miaraka amin'ilay essence super mampandeha azy tsara dia tsisy afa-tsy ny entreprise privée, secteur privé tsy ihany. Maro ny mpiasa very asa vokatry ny coronavirus satria tsy vitsy ny orinasa nikatona nanampiana isan'ny mpiasa. Raha nitatitra amin'ny EDBM na ny Economic Development Board of Madagascar dia niraika amin'ny 90 isanjato amin'ireo orinasa nitotongana ny volany hodina tao aminy nandritra ny taona 2024. Tombarana very 520 isanjato ny salanisa amin'ny fidiram-bola ao anatin'ny 3 volana. Fetraikan'izany ny fahaverezana asa amin'ny ampahany 720 isanjato ka ny maranisa indrindra dia 900 alina any amin'ny faritra Afakaba mpanao lamba. Tsy nisy afa-tsy 520 monja kosa ny orinasa nitsangana tamin'ny volana Aprily 2024 raha nahatratra 930 amzato izany tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona 2024. Arak'izany mitombo ny fahaverezana asa teto Madagasikara hatramin'ny siny ny valanaretina coronavirus nefa ny orinasa triple A dia nanaovana atsonjay hatrany.
Toy ny raharaha tany ambady fahavalo kosa indray dia olona ampolony maro no niakatra fitsarana androany rehefa avy natao fanadadiana teny amin'ny Zandary tetsy Andoharany fotsy. Ny rohatra nakeny amin'ny fitsarana Anosy ary lanja Sora Baventy ny solotenan'ny mponina naneo ny alahelo ny androany ary ora ny fanadadiana eo amin'ny sary Sindra-tsariny Tokiramarila hatrany. Mbola toy ny fiarovan'ny vahoaka ny tany tsy ho potika noho ny fitrandrahana ataon'ny Sinoa any ambady fahavalo. Nivoatra koa ny raharaha tamin'ity herinandro ity satria raha 12 ireo natao fanadadiana teny amin'ny Zandary ny alatsinainy lasa teo dia tafiakatra 420 izy ireo niakatra tena fitsarana androany. Nisy hatrany ny fampiantsoana ireo olona niaro-ny taniny tamin'ny hetsika tamin'ny sabotsy lasa teo tamin'ny talata sy alarobia hoy ny solotenan'ny mponina. Ireo solotenan'ny mponina moa dia tonga maro tetsy Anosy androany naneo ny alahelony. 420 olona zany niakatra fitsarana azo zareo sary tamin'le fitondrana vato sy kitapo sy an'ireny le avy namatrotrombo rehetra ireny dia eritrereto tsara fa ny zavatra mampalahelo dia ombony tatsahan'ny fatotra eny Tsaga nongotan'le Moreg ireny dia iny navelany andehan'ny izay tiany ale any dia atao mifahanentsika an'iny zany le tompony hoe ihinana an'le zavatra olona izy dia ny olona nefa tsy maintsy nanavotra iny dia mampalahelo dia hatrany tran'ny olona le Moreg tonga manenjika ny aleanay aty dia mitaky ny zoanay zay tompoko mba hijereny fitsarana anay satria zao ny antony zay miaro ny tany razanay rariny sy hitsiny raha mbo mena rary ny tompo. Raha araka ny vaovao voaray dia miverina miakatra fitsarana amin'ny alatsinainy ho avy izao indray izy 420 menadahy ireo. Fa toy izao kosa indray ary ny tatitra ny voaka farany mikasika ny fivoaran'ny valanan-dretina coronavirus eto Madagasikara voaray androany. Ho an'ny omaly alarobia 17 Martsa dia 770 ny tranga vaovao voatily fa mitondra ny tsimikaretina tamin'ireo fitiliana 320 natao ka mitsinjara toy izao: Analamanga 100 ny tranga, Atsinanana sy Diana 17 avy, tranga 2 tany Alotra Mangory sy Sofia, 10 ny tranga vaovao hita tany Boeny sy ny hita tany Atsimo Andrefana, 4 tany Vakinakaratra ary 20 ny tany Sava. Olona iray ny fantatra fanodimandry izay manome 770 sy 300 hatramin'ny 13 Martsa 20 sy 12 sy 700 amin'izao fotoana izao. Nisan'ireo manaraka fitsaboana manerana Madagasikara raha toka 400 ireo anaty fasarotana na ny forme grave izany. Fataoriny ny fepetra napetraka ny mpitondra fanjakana manoloana ny fetrisa ho an'ireo olona izay afaka virina dia faty antoka tanteraka ny an'ireo mpikarakara lanonana vokatra izay saika nofoanana sy nahemotra avokoa matsy ireo fampisehoana kasaina natao ary ora ny fanadadiana eo amin'ny sary Sindra-tsariny Tokiramarila. Tsy azo atao intsony ny mamory olona mihoatra ny 200 isa araka ny fanapahan-kevitra ny filan-kevitra minisitra Omaly. Betsaka amin'ireo mpikarakara lanonana no maty antoka satria dia voaterana foana ny fampisehoana nokasaina atao amin'ny fetin'ny Pasika ho avy izao. Ho an'ny Samuela manokana izay sady mpanan-kanto ny mpikarakara lanonana dia fampisehoana maro no voateriny foanana kanefa fampisehoana iray dia azahoana faty antoka hatrany amin'ny 30 ka hatrany amin'ny 50 tapitrisa ariary any. Very fanambola velona araka izany ireo mpikarakara lanonana. Tsy manana politika mihitsy zay zany miezaka miady foana aloha hoe miaraka amin'ny fanjakana mihitsy hoe tadiava vahaolana hafa rangaha fa tsy voatery foanana zany hoe aza manantena koa aloha hoe zany teny hoe inona ny vahaolana fa za sady tsy mpiasa amin'ny fahasalamana no tsy mpitondra fanjakana dikan'izany tsy asako zany fa lasa miteniteny foana fotsiny fa za kosa miteny hoe adidin'izay mahay azy no mitady vahaolana hoe ahoana ny atao mba hahatonga ireo bandy ireo afaka miasa sy afaka mivelona nefa tsika afaka miady amin'io aretin'io sy ohatr' izay ihany. Zay ny zavatra tena tiako hitrikitrihana mafy. Arak'izany dia miantso ny mpitondra fanjakana hijery vahaolana hafa ankoatra amin'ny famerana ny isan'ny olona ivorivory ity mpikarakara ny lanonana ity.
Vaovao avy any Parafaravola kosa indray dia niverana ny fanatanterahany groupe JICA nitetika asa fanomezana ao amin'ny distrika ana Parafaravola anapina ny Tatsaha noho ny aretina coronavirus teto Madagasikara nefa dia nianto izany ny taona 24 tsy mbola fantatra kosa izay mety ho faharetany asa izay ankinina ny Tatsaha ary ny fanatadiana mikasika izay. Anisan'ny tetikasa lehibe ataon'ny zareo firenena Japony atao anatin'ny PC23 ny tetikasa fanomezana izay natomboka ny taona 2020 ary tokony vita tamin'ity taona 2020 ity saingy noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 teto Madagasikara ny volana Martsa 2020 dia niato ny asa ankehitriny dia fantatra fa ito indray izany asa fanamboarana ilay tohadrano lehibe ao amin'ny faritsy PC23 izany saingy miankina betsaka amin'ny tontolo ara-pahasalamana eto Madagasikara ny fepotona avy tany ity asa ity fa manao antso ho an'ny rehetra mba samy iaro ny tenany mba tsy hiparitany COVID-19 ka avy tany ny asa faranzaingana ny filohan'ny confédération ny Tantsa ao anatin'ny PC23 Andriamatoa Randriamialy André mianao antso ny PC23 rehetrarehetra zay voakasiky ny tetikasa mba tazona ny fiarovana ny coronavirus 19 mba tsy ampitsahatra ny oasan'ny PC23 io fa raha ohatra ka sanatria betsaka ny tranga dia faritra Parafaravola dia atahorana ny andehanan'ireo sikarindreny nao an'ilay asa. Tena ny mampafantatra fa raha tsy totosa hatramin'ny farany fanamboarana ity tetikasa fanomezana ity dia mbola izaka ny tseranianiany ireo fédération Tantsa ao anatin'ny PC23 iny. Faniroborobo izay tsy izy ny fananganana espace na ny efitra malalaka fandraisana lanonana tato anatin'ny 5 taona izay vokatry ny valanaretina coronavirus nefa dia niena ny efa mividin'ny olona betsaka izany ireo espace no niena ny fidiram-bolany ka nanao tolotra manokana mihoatra ny mahazatra Ravrazavy Mahena sy Mateo Prince. Tsy ampiampidi-bola intsony ny fananana efitra ny malalaka lehibe iray amin'izao. Zary lasa manampy amin'ny fidiram-bola isam-bolana ny fananana dobo filomanosana sy kilalao samihafa mety hisarika mpanjifa isaky ny farany herinandro. Mandinina ny 5,000 isan'olo eo no alona mihoatra kely. Manomboka amin'ny 3 ariary mety tafiakatra ny tapitrisany kosa ny vola aloha namary azy sy lanonana goavana. Ny fahefa vidin'ny olona aloha zany amin'izao miena dia miena satria raha ny client makato aminay zao dia tsapany fa ny vitsy fa tsy manam-bola ny olona. Zay indray aloha zany tsy nanenina prix mihitsy fa ny prix anay ny prix anay dia zay koa nefa miezaka ny anatsara n'le toerana zany mba ampiverina n'le client nefa raha malala moa fa tsy dia misy vola ny olona amin'izao. Miankina amin'le toetrandro io misy zao sabotsy tena vitsy mety eo amin'ny 150 latsak'izay ary fa misy fotoana indray nefa rehefa manakaikikaiky faran'ny volana any dia tafakatra any amin'ny 300-400 any dia ny tena mampandeha ato aminay koa zany amin'izao le resaka fianakaviana fampiarabatra hatrany taona dia ny sabotsy sy ny lahady zany dia misy fianakaviana betsaka tonga hoe miarabatra hatrany taona ato. Zara raha marazy iray raha misy no mamonjy espace isam-bolana amin'izao ho an'ny toerana sasany. Ny fandraisana atrikasa lanonana madinika na hetsika mandritra ny fotoana fohy no mampidi-bola sisa ho an'ny toerana sasany. Misy ihany koa ireo manatsara ny toerana fandraisan'olona. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray dia maro amin'ireo mpilalao sangany ao anatin'ny bareny Madagasikara no fantatra ankehitriny fa tsy ho afaka hiatrika hanao ny lalao roa ifandonana amin'ny ekipa pireneny Ethiopia sy Niger izay ho atao ny 24 sy ny 30 ny volana Martsa ho avy izao. Saika mitovy avokoa mantsy ny antony tsy ahafahan'izy ireo dia mbola ny fisian'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao. Anjavandre Mahefa sy Andry Rakotomalala no nanao ny fanatetiana. Taorian'ny fanambarana sy ny fanazavana ny eton'ny bolida mikasika ny tsy fahafahany sy hamonjy ny ekipa pirenena malagasy dia nilaza tao anaty page Facebook ny Ankiou Maly sy Rakap na Iabelanise fa tsy afaka niatrika ny lalao roa hifanandrinana amin'ny Ethiopia sy Niger Ankiou ny tenany noho ny saka nataon'ny kluba misy azy na dia efa nisy aza ny fandresendahatra nataony tamin'ny mpitantana. Ity farany izay nandahatra amin'ny farany noho ny fiparitahany valanaretina dia Afrika.
nanambara ihany koa ny club Belza Royal Charleroi androany fa voan'ny Covid-19 mariko ilay maharitra ka tsy afaka niandrafitra ny Bariana Madagasikara. Akoatr'izay anefa dia namoaka ity fanambarana ity ihany koa ny tao amin'ny Ligue 1 sy ny Ligue 2 fa tsy amela ireo mpilalao ny ivoaka ny faritra ivelan'ny Eropa. Noho izany dia tsy ho tonga ihany koa i Jérémy Morel, Jérôme Mombris, Ryan Ravelson ary Mathias Randriamamy. Saika ireo mpilalao sangany sy tompo-toerana avokoa araka izany ireo tsy ho avy ireo. Na izany aza nefa dia mbola manana mpilalao sangany isika toa Andry Metanir, Carolus, Amadas ny sisa ka antenaina fa tsy ampivazavatra izany hoy ity mpandalina ny taranja baolina kitra ity. Ny amiko manokana aloha dia tsy manana fanahiana aho. Tsy hoe akory hoe ambo diso tafahoatra fa fotsiny hoe mieritreritra foana hoe matoa ekipa nasionaly dia izay sangany ihany ny antsona ary matoa voantso dia mahay izy zany ary dia mila fahatanjahana ara-tsaina ahafahana mampiseho ihany koa hoe mahavitaza ny mpilalao na avaiza ary tsy miankina amin'izaniza ihany koa ny ekipa anankiray. Fa ekipa anankiray mpilalao 2 miampy amin'ny mpisolo toerana, miampy amin'ny staff, miampy amin'ny mpanona sy ny sisa dia izay no anentanana ny vahoaka malagasy ny tsirairay avy anohana ireo mpilalao antsika na avaiza fa izy ireo no miaro vonina pirenena ary dia tsy ho atao hoe mpilalao toy izao na toy izaroa fa dia malagasy miaro ny vonina pirenena Madagasikara avokoa izay atsoro eo. Taorian'ny tsy fahafahan'ireo mpilalao avy any Eropa ireo moa dia nanapa-kevitra ny antso mpilalao 5 hafa hanatevin-darana amin'ny Bariana Fédération sy ny coach Nicolas Dupuis ka ao anatin'izany Imam Zerve, Ideba Kely, François Ranaivo milalao amin'ny FFC, Jean-Claude ao amin'ny Fosa Junior ary Naina Teo ao amin'ny Kosfa. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia firenena maro ao Eropa no efa mampiatra ilay antsoina hoe passeport vaccinal ho an'ireo tsy maintsy mivezivezy amin'izao fotoana izao. Misy kosa ireo mbola misalasala hatreto amin'ny fampiarana izany. Ravra Zafmaina sy Mathieu Prince nanao ny fanadidina. Nanomboka ny 20 Janoary teo, mandray ireo mpizahatany manana taratasy manamarina fa vita vaksiny Islande, nanaraka ihany koa i Hongrie, Pologne, Suède ary Danemark. Ny vaksiny misa efatra ny eken'ny vondrona Europeana ihany nefa no manan-kery. Anisan'ny firenena mampidi-bola betsaka amin'ny alalan'ny fizahantany Islande. Betsaka ireo mpisehatra amin'izany no velom-bola ary manantena ny tombony vahiny mandritra ny fotoam-pialatsasatra manaraka noho ny fandraisana fepetra. Hatramin'ny atombohan'ny fanaovana vaksiny tao Eropa ny 17 Desambra teo, nandeha ny feo mahakasika ny passeport vaccinal ahafahana mivezivezy. Irony antsoina hoe certificat vert numérique irony anefa no apetraky ny Commission Européenne. Tsy mbola ireo firenena Europeana 17 kosa no manaiky izany. Ho an'ny firenena toa ny Grèce, Malte, Italie, Espagne ary Portugal, mety hanamora ny fahatongavam-pizahantany ary anarina vetivety ny toe-karem-pirenena izany. Mifanohitra amin'izay France, Allemagne sy Pays-Bas. Namolavolana atao hoe travel pass ihany koa ny fikambanam-be iraisam-pirenena ny fitaterana anabakabaka iata anengany ity sehatra ity izay anisan'ny vomafy vokatry ny Covid-19. Ho an'ny Grèce sy Chypre, nisy ny fifampirarahana amin'ny rotonta ny fahafan'ireo olona ao amin'ny avy mivezivezy ho an'ireo vita vaksiny. Ny vaovaon'ny politika kosa indray dia nivaivay ny herim-pamoretana teto Madagasikara tamin'ity fitondrana nijoro ity. Lasa fitaovana politika hatranomantsy ny mpitandro ny filaminana rehefa misy mikasa anio hevitra toy ny seho tamin'ny mpianatra ihany koa izany. Tsy adino ny filoha Marc Ravalomanana moa ny nitondra ny heviny malona izany rehetra izany. Arora fanadidina sy ny antsipri amin'izay eo amin'ny sary sy rindra-tsary ny Toky Ramarola. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny amariny mpitandro filaminana. Mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika sy fiara mifono vy. Nanakana ny tatitra saika nataony ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany Antokotimo. Tetsy Analakely ny 20 Febroary lasa teo. Andro vitsy mialohany io andro ihany koa dia nisy ny mpianatra iray namony ainy tany Tomasina noho ny fitakiana vatsim-pianarana. Io etsika ny mpianatra io dia mbola mitohy hatramin'ny androany. Ary hita sy tazana fa ataony ny mpitondra fanjakana herim-pamoretana hatrany ireo mpitandro filaminana izak'izay misy fitakiana na hetsika. Ny filohan-drody be ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara moa dia tsy hipetra-potsiny manoloana izany. Aiza ve dia mpianatra zanakao zanatsika zanaky nareo maramila mitaky ny zony fa hoe tsy nihinan-kanina fa mijaly dia lasa darofanareo amin'ireny mbo amin'ireny hidirana dia sahanareo ve manao an'izany nganao tsy manan-janaka. Teny anankiray fotsiny zay resahako zay. Faharoa, ndanao tatitra hono ny député dia sakanany ity dia nahazo baiko
fenona n'lay fitaovam-pidiana tena faran'izay tena avolenta na de ny reo le masy voa venivela sy nyvahiny aragaga ha ainareo mana fitaovam-pidiana milaza aminareo tsara aho Madagasikara ao anatin'ny sadeka ao anatin'ny 20 minutes raha misy manafika avy any verana miala avy any Gaborone avy any Botswana ny maramilany rareo sadeka tonga teo anatin'ny fotoana fohy zay le lazaiko hoe misy adatrano ve eto de raisina tony adatrano atao io ohatrany hoe miady mivantana amin'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana manaiky nareo tsara tsy manaiky nareo zany ny zava-misy satria olona tsy mitondra nininina fa de olona mitanapolo ny sandreny aizy ave de akanjo menamena ohatran'le rangaha ty na tsisy an'le inona le sary eo aminao io emi tsy hoe miara-manonjy io de tonga de sazinareo any mandritra ny zay tsaranareo azy zany ve de verinareo fa izy zany zay le zaiko hoe intimidation de emprisonnement izy zany mandeha amin'ny ny fanagadrana an'le olona zay ve de verinareo fa mety zany aza gaga tsy mahagaga mihitsy raha mandeha any amin'ny fahantrana tanteraka amin'ny vahoaka ho hitatsika eo nge ny vavany avenivelany vokatra zay manoratra tsy mitsahatra mihitsy na tianareo na tsy tianareo milaza ny zava-misy ny sariny hitako zay tonga ty amiko aty tsy rary noho ny filomarika Karavalmanana ny fihetsiky ny mpitandro filaminana tamin'ny fisamborana ireny olona tsy nanao eloka fa nanao akanjo mena teny Analakely sy ny manodidina ireny matonareo gadrainay satria manao akanjo menamena tady anohatra nareo fa aleo zay anao zay fantatray ka min'ny izy tsy gadraina fa ataovy nareo de ho hitatsika eo io tena nisy olona niantso avy any tena manana maizy azy olona zay laza hoe mba tokony iresaka iza tsy iresaka aminareo mihitsy raha tsy avoakanareo le olona tsy manatsiny reo olona tsy saratra tsisy ny gadrainareo fotsiny any vidika aza vidimboninahitra raha ngaty fa samby olombelona zao ihany izy olombe folo mena da hoe nanao akanjo menamena ony de ndrova le rangaminy iny de tonga de nisamborona fandeha iverenantsika ny vaovao mikasika ny fanendrena mpikambana ao anatin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana na ny HCC izany betsaka ireo anarana efa mandendeha ny amin'izay mety ho filohany ity androm-panjakana ity ho an'ny antoko-tima manokana kosa nefa de ny mangarahary sy ny fifidianana madio no tokony atao faindondra raha amin'izao fotoana izao rao ny fanadadiana nataon'ny Ravy Razafimaina sy Mateo Prince saika nahitana lesoko avokoa ireo fifidianana ny fandimby teto amintsika amin'ny ankapobeny azo raisina fa tsy mitombona ny valo ny fitoriana sy fitakinana napetraka teny anivy ny RCC miverimberina fanahodina ny safidim-bahoaka satria nisy ny alabaty sy ny tobolao nandritra ireny fifidianana ireny izay voalaza ho tomponantoka ihany koa ny lisy mpifidianana avy tamin'ny seni mazava ny solombavam-boaka mpanaradiana Andriamatoa Marc Karavalmanana ireo lesika ireo no tokony harenina ny avaty amin'tika Madagasikara moa zany dia mbola andinika rehefa misy mipotra mitranga izany hoe olona maniry solitena ny antemeram-pirenena any amin'ny ACC satria iaraha malala fa be dia be ny zavatra tsy nety teo amin'io mpitondra teo aloha teo tao ny resaka doublon moa anisan'ny tena nahatonga olana teto amin'ny firenena mihitsy mahakasika ny voka-pifidianana ka izahay rehefa ohatra izy ka mametoky fa iady ho an'izany fifidianana mangarahara iady ho an'izany fanarahan-dalàna sy fanajana ny lalam-panorenana io ataony mpanatanteraka na ataony rehetra zay manana andraikitra eto amin'ny firenena tafiditra anatin'izany na ny solombavam-bahoaka ny olom-boafidy ny olom-boatendry de ho hitanay eo hoe inona ny programmany inona ny zavatra tena ataony laram-pahame inona ny noady tena mbo ataony de eo zay mahita miara manapaka satria vondrony izay voafehiny fitsipika izay dia mino fa ifampiresaka fa ny atreto aloha mbola tsy afaka miteny hoe manana olona ve satria maromaro ny olona efa milaza maniry te iandraikitra n'izany toerany zany fa amin'izao fotoana izao dia misy ireo mpananararoatra misantoka ho piasan'ny commune Antananarivo renivohitra ary maka vola mihopampana amin'ireo olona manao maloto eny Akalamanjana eny amin'iny boriboritany fahenina iny moa no voalaza fa tena lasibatra amin'izany ka nisy indrindra androany ny antso nataon'ny solombavam-bahoaka voafidy tena toerana ho an'ny commune Antananarivo renivohitra nanao ny fanedadiana Anjavandrimaefa teo amin'ny sary sindra-tsariny Andry Rakotomalala tao anatin'ny andro vitsivitsy izay dia maro ny fitarainana voaray fa misy olona misandoka ho piasan'ny commune mijoky ireo mpanao maloto eny an-dalambe vola mitentana enina alina ariary no alain'izy ireo ary rehefa tsy manana izay vola izay dia ny telefônina sy zavatra misy eny aminao no alainy isan'ny naharaisana fitarainana be indrindra moa ny any amin'ny boriboritany fa enina iny ka miantso ny be ny tanàna handrany andraiky ny avetrany ny solombavam-bahoaka voafidy teny an-toerana zany angamba totako hoe tsy mety zany toko amin'ny andra andraikitra ny be ny tanàna
ao anatin'izay rehetra satria mampisafiritaka ny saim-bahoaka ny zavatra tahaka izany hoe lalàna vaisy zany ary amin'ny fomba ahoana zany manaovan'ilay olona zany zany hoe commune no sandohany ary tsy haina marina na tsy marina nefa araka ny fahatarana azy tsy misy lalàna an'izany dia tokony andraisany andraikitra tandrify azy ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra mahakasika izay fa mampitarana ny olona. Ankoatra izay no mafisiny ity solombam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany fahenina ity ihany koa fa mbola miaina anatin'ny fahatapahan-jiro sy rano matetika ny mponina eny an-toerana. Tsy lazaina intsony ny fiakaran'ny rano maloto rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny fahavaratra tahaka izao ka tsy mitsahatra ny manoantsoavo ny tenany sy amin'ny maha-solombam-bahoaka azy. Ankoatr'izay koa dia mampitarana ny olona koa amin'izao fotoana izao dia ny rano sy ny jiro tapaka lava. Tamin'ity herinandro ity tamin'ny herinandro io dia tena tapaka foana ny jiro sy ny rano. Dia mbola mamerina ihany ny fandraisana andraikitra zany ny jirama ao anatin'izay ny fitondram-panjakana mahakasika izay. Amin'izao koa dia voavy ny orana ny elakelan-trano rehetra ny lakan-drano tsisy fanamboarana tsy misy fanadiovana avy amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny tompona andraikitra amin'izay dia mitaraina ny olona eny Ambohimanarina rano nipotaka isaky ny couloir dia tena eny amin'ny arabe reny zany dia tokony ho jerevana manokana ny fako miverina indray ao anatin'izay rehetra izay zany dia tokony misy ny fijeren'ny commune urbaine Antananarivo zany zavatra izy. Fa niakatra tena amin'ny fitsarana manokana misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny pôle anti-corruption androany i Clémence Rarinirina izay mpanolontsaina an-tanàna Antananarivo renivohitra noho ny resaka trafika d'influence moa no anenjehana azy araka ny vaovao voaray ary ao ny andindiny izay eo amin'ny sary sindra-tsary ny Mateo Prince. Nahatra ora efatra ny fiainona any Clémence Rarinirina tena amin'ny fitsarana manokana misahana ny ady amin'ny kolikoly androany noho ny trafic d'influence no antony anenjehana azy araka ny loharanom-baovao iray. Na dia lany tamin'ny anaran'ny antoko IRCAS ity mpanolontsaina an-tanàna ity dia tonga nanatrika izany ireo avy amin'ny mpanolontsaina an-tanàna lany tamin'ny anaran'ny antoko tim. Matahotra ihany zay satria izay moa ilay maha-olombelona hoe tena fitoriana ve fitoriana tokoa tena ny amin'izany everina fa ho tena zavatra mifanohatra amin'ny ara-dalàna. Zany ve le fitoriana sa so misy ambadika politika so misy zavatra kendrena amin'ny lafiny ara-politika fa raha izany kosa dia hoy izay tena mampalahelo ihany ny toetsaina fanaovana politika eto amin'ity nosondraza malalantsika ity satria dia tokony havaka tsara mihitsy ny affaire politika sy ny affaire sociale. Araka ny vaovao voaray ny ariva teo moa dia fantatra fa ny 12 aprily ho avy izao indray no hiakatra fitsarana iray Clémence Rarinirina toy n'ity raharaha ity. Fa manomboka mahazovana eto amintsika indray ankehitriny ilay tsemokaretina Covid-19 miteraka fanehoan-kevitra maro izany eny fa na dia eny anivo ny fiarahamonina aza izany. Androany dia mpanao politika iray no naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny resaka ho an'ny mpanao gazety teny Andohalo-teny. Nanatrika izany indrindra ny namana mpanao gazety Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala. Eritaona tahaka izao no nitaky ny filomarika Ravalomanana ny fanidinany sistany sy ny sidina avy any ivelany mba tsy hidirany valanaretina coronavirus teto amintsika raha efa nahazovahany izany tany ivelany. Be marenina ny fanjakana tamin'ny antso izay nataon'ny filomarika Ravalomanana io ary nambara mihitsy aza fa fitiavana te anakorontana saim-bahoaka no kasain'ny mpanohitra. Eritaona katroka izao miverina mahazovahana ankehitriny ny aretina kanefa ny takaitra napetraky ny fihibohana teo aloha amin'ny fiainam-bahoaka mbola tsy mivaha ny fiakaran'ny vidim-piainany sy ny krizy amin'ny lafiny maro. Famatsim-bola sy fanampiana nefa atao eny ihany fa misy dia mahagaga hoe lasa izy ireny tsy fiampera tokony iraisina ve ahafahana manampy an'ireo vahoaka malagasy hiarovana azy amin'ny aretina fa ilay zava-misy amin'izao lasa mampirisika indray n'ilay vahoaka hitsoboka ao anatin'ilay aretina fitondram-panjakana satria tsisy ny fiapetra raisina raha hoe ho raisina fanambakevitra amin'ny confinement raha izay ny mahasoa ny vahoaka eny angatana kosa nefa jereo sosialin'ireo vahoaka ny ahafahany miaina ao anatin'izay vanim-potoana anaovana ireo confinement izay. Roa ihany ny safidy na manao confinement tsika dia mijery akaika ny fiainam-bahoaka ny sosialim-bahoaka ajanolo izay zavatra afa tsy maika fa jereo akaiky ny fiainam-bahoaka na tsy hanao an'izay tsika dia hamon'ny vahoaka tsika ao anatin'ny fahavalana aretina izao. Raha ny vaovao azo dia nahazo fitaovana fiarovantena avy amin'ny gouvernemanta amerikana ny mpiasan'ny fahasalamana any amin'ny faritra misy 720
izay ahitana ny covid-19 eto Madagasikara. Fitaovana fiarovana manokana na ny EPI itandroana ny fahasalamany sy anohizana ny asa fitsaboana ataony ho an'ny valana retina covid-19 no azon'izy ireo tamin'izany. Mbola ny firenena avy any ivelany hatreto no mijery manokana ireto mpitsabo eto amintsika ireto, fa aiza ny fanjakana malagasy? Dia ny fanadihadiana iny ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, isaorana ihany koa ny mpanao gazety sy ny teknisiana niara-ny salahy ka nanatotosa izao fampalalam-baovao izao. Samy io samy tsara ry tompoko lahy sy tompoko vavy.